Manaritra ny arahaba ho antsika olom-pirenena manaraka izao fandarana izao. Nisy anino mitafa aminao indray iresaka mikasika ny andraikitry ny solombavam-bahoaka. Mizara roa mazava tsara ny andraikitry ny solombavam-bahoaka. Andeha arahintsika avy hatrany ny fanazavana mikasika izany, izay ataon'ny filoha levitry ny seni Rakotonarivo Thierry. Ny andraikitry ny solombavam-bahoaka dia mizara roa mazava tsara. Ny sokajy voalohany dia ny fanaovan-dalàna. Ka io fanaovan-dalàna io dia mizara roa. Voalohany dia ny fandanina ny volavolan-dalàna izay atolotry ny fahefana mpanatanteraka mba ho laniny ny fahefana mpanao lalàna. Ny faharoa dia raha ohatra ka mahita ny solombavam-bahoaka fa misy lalàna tokony apetraka kanefa tsy manolotra an'izay any alalan'ny volavolan-dalàna ny fahefana mpanatanteraka dia zo ny solombavam-bahoaka ny manolotra ny antsoina hoe tolo-dalàna mba ho lanina ho lalàna ifehy ny tany sy ny fanjakana eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Zay ny sokajy voalohany. Ny sokajy faharoa amin'ny andraikitry ny solombavam-bahoaka dia ny fanaraha-maso sy ny fanaovana tombana ny asan'ny fahefana mpanatanteraka. Zany hoe ny solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny androm-panjakana misy azy dia ny antenimieram-pirenena dia manana fahefana anaraha-maso sy anao tombana ny asan'ny fahefana mpanatanteraka. Ny fanaraha-maso aloha dia misy ny fahatongavan'ny gouvernemanta isaky ny fivorian'ny antenimieram-pirenena eny amin'ny solombavam-bahoaka manao tatitra amin'ny asa vitan'ny gouvernemanta ary dia eo ihany koa ny fametraha-panontaniana izay anomezam-baliny avy amin'ny fahefana mpanatanteraka. Ny tombana indray dia afaka mandray fepetra ny solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny antenimieram-pirenena ny manasazy mandray fepetra amin'ny fahefana mpanatanteraka raha hitany fa tsy mahomby ny asa ataon'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny repoblika. Izany no mahatonga ny lalam-panorenana mahay manome fahefana ny antenimieram-pirenena anaisotra ny lehiben'ny gouvernemanta sy ny gouvernemanta tarihiny amin'ny alalan'ny antsoina hoe fitsim-pahapitokisana rehefa hitany fa tsy mahomby amin'ny alalan'ny tombana nataony ny asan'ny fahefana mpanatanteraka. Tonga hatramin'ny fahefana ananany solombavam-bahoaka anongana ny filohan'ny repoblika koa raha ohatra ka mbola hitany fa tsy mahomby ihany koa rehefa nataony ny tombana amin'izay asan'ny fahefana mpanatanteraka izay. Tokony hanana fomba fiasa mifanaraka amin'ny lalàna ny solombavam-bahoaka ary manaja ny fidy nandany azy araka ny fanazavana entin'ny filoha levitry ny seni hatrany. Isan'izany ny fakana hevitra amin'ny vahoaka mialohan'ny andanina voalohan-dalàna eny amin'ny antenimieram-pirenena ary koa ny fanaovana tatitra rehefa avy nandany ny lalàna. Mila apetraka hatrany fa manana tamberina andraikitra amin'ny nandanian'ny vahoaka azy ho mpitondra ny feon'ny solombavam-bahoaka. Tokony hialana ny fomba fiasa izay na ataoko hoe nahazahoany ny androm-panjakana io teny betsaka teo aloha dia ny fomba fiasa isiny ny kolikoly sy ny fomba fiasa izay isehoan'ny fanaparam-pahefana amin'ny lafiny rehetra. Afaka iray volana dia nomboka ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny 7 Mey ho avy izao. Ny seni dia tsy mitsahatra ny manentana ireo olom-pirenena mpifidy, izany hoe ireo anaty lisam-pifidianana, ary isika hatrany amin'ny fandraisana andraikitra mandritra ny androm-pifidianana amin'ny alalan'ny fanaovana latsabato tompon'andraikitra. Farana hatreo ny fandarantsika, manome fotoanantsika indray isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny ora toy izao hatrany. Mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana, veloma tompo.